eo amin'ny lafiny fahasalamana kosa indray anisan'ny antony iray mahatonga sy manamafy ny aretin'ny taolana ny drépanocytose. Misy mihitsy ireo izay voatery mandalo fadidinina vokatra izany. Dia rahantsika ary ny sary. Tahaka ireo taova sy singa rehetra amin'ny vatana dia mety reraka ary mety simba ihany koa ny van'ny taolana. Manomboka eo amin'ny 5-7 taona mihoatra eo matetika no mitranga amin'ny olona iray ity aretina ity. Saingy misy kosa ireo aretina manafaingana ny fahasamban'izany toy ny drépanocytose. Tsika koa misy aretina anankiray dia ilay drépanocytose. Io zany manimba aingana le vantaolana sy ny taolana amin'ilay ankapobeny mihitsy moa zany dia amin'ireny marary ireo zany indraindray raha 20 taona eo ilay olona dia efa tsy maintsy atao an'ilay prothèse articulaire. Satria simba milony azy zany le vantaolana no le aretina mahazo azy dia le drépanocytose moa aretina olona 7 hatramin'ny 50 taona no mandalo fandidiana mikasika ny aretin'ny taolana sy ny van'ny taolana eto Madagasikara, ary eo anatin'ny fandidiana azy ireo ny fametahana ny prothèse. Misy karazany roa nefa ny fahatapahan'ny taolana, na ny traumatisme ary ny arthrose, na ny aretina pahazo ny van'ny taolana izay manimba mivantana ny fon'ny taolana na ny cartilage. Ity farany izay mila fitsaboana hafa mihitsy. Traumatisme par accident de travail, accident de la circulation, les hommes mazava reny fa olona sampona anankiray atao orthopédie izay mantsy milazandaina misy le orthopédie zany tsy hoe voadonana tapaka ihany fa rehefa mety ho aretina taolana sy ny vantaolana no mifahasimbana ohatra zany le ohatra hoe le arthrose amin'ny vantaolana maro samihafa. Tena moa le arthrose fa tsy hoe usure koa zany raha fahasimbana le cartilage amin'le vantaolana dia lasa tsy simba mihitsy zany tsy lasa tsy vantaolana intsony fa simba le izy. Indray zany atao le traitement spécial de domaine orthopédie. Zay le mila ny prothèse ndresahana foana hatramin'izay amin'ny tapaka tsotra indraindray tsy prothèse fa tsy misy atao saosy ampitrehany taolana mampiasa an'ireo fitaovana maro samihafa. Aretina tsy dia mataitra ny malagasy loatra ny aretin'ny taolana sy ny van'ny taolana, saingy mampitondra takaitra izany. Mbola lafo ihany koa ny saran'ny fitsaboana ny van'ny taolana, indrindra fa ny fametahana ny prothèse. Saingy efa vita eto Madagasikara izany raha toa ka tsy maintsy makany ivelany foana teo aloha.